Afaliana ombam-pitiavana trano no entina miarahavatsika afafy FET rehetra manerana ny nosy sy isika rehetra izay manaraka izao fandaharana ato amin'ny pejy Facebook ny Tambazotra Boulevard maneran-tany afafy FET Tobe nasionaly izao. Arabaina ihany koa isika rehetra nahatratra izao taona vaovao taona 2024 izao. Ny firarian-tsoa dia mba ahitantsika hatrany ny zavatra rehetra miavao amin'ny Kristia eo ampamakivakiana ny taona ary ahita ny fiadanana, ahita ny hafaliana amin'izay rehetra asa fanorana hianjoloantsika sy manambiky antsika tsirairay avy. Dia mahafaly indray ary no nanolotra amintsika eto ny fifampizarana fanaontsika toy izao. Ry zareo avy amin'ny diosezina Ambatondrazaka no mitondra amintsika eto ny fifampizarana, fifampizara amintsika ny tenan'izy ireo any amin'ny fikatroana eo anivon'ny diosezina Ambatondrazaka ao anivon'ny afafy FET. Koa dia manasa antsika rehetra ary hanaraka izao fifampizarana izao ary misaotra sahady any zareo ao Ambatondrazaka amin'izao fifampizarana izao. Koa dia samy ary mandray sy manovo fahasoavana avy amin'ny alalan'ity fifampizarana ity isika rehetra. Mahafaly afafy FET avy aty amin'ny diosezina Ambatondrazaka no miarahavatsika rehetra afafy FET manerana amin'ny Madagasikara. Arahaba tratran'ny Noely 2021 sy ny taom-baovao 2022. Mahafaly anay ny manolotra anareo reto zavatra roa ireto dia ny famarana anay ny taon-jobily fahasato taonan'ny FET sy fitokanana ny tsangam-bato fahasato taona ary koa ireo fankalazana nataon'ny ankizy tamin'ny Noely. Koa dia manarafinaritra ary afafy FET izay roa moa izany sy tenan'ny birao afafy FET diosezina Ambatondrazaka. Ahitana distrika araiky amin'ny 20 ny diosezinay ary katedrala iray. Izany no sekreteran'ny FET diosezy Iasono anarany. Taondray no lema tansorabolan'ny afafy FET amin'ny diosezy. Ny ato amin'ny diosezy samy ahitana afafy FET daholo manerana amin'ny diosezy. Afitema segona. Afitema ravia.
Ena dia padi miaraba tikiriheta fase seti eto diocese tonga soa daholo eto amin'ny renivohitr'ny diocese. Miaraba ny ezekare mandeny manokana sika menakavy tonga soa eto anivontsika ary miaraba azy ihany koa nahatratrany taona vaovao raiky amin'ny roapolo sy roa arivo. Efa isarantsika sahady izy amin'ny fahafoizataona fahafoizatena miaraka amintsika androany amin'ny fivoritsika menakavy eto anatin'ny diocese ho an'ny fase seti dia ny fitokanana ny tsangam-bato fahazataona ho an'ny fase seti maneran-tany ary isika eto amin'ny diocese dia sady mitokana ny tsangam-bato no manao ihany koa ny famaranana izany jobily fankalazana manetriketrika izany dia omena ny ezekara mandehantsika ny fitarihana ny fotoana sofandrano ny tsangam-bato sy atsika menakavy dia miaraba tonga somasonena ary misaotra sahady izay fase seti amin'izay fahafoizaterana izay dia reto ny fety solitena rato amin'ny diocese moa dia atolotra anao. Natongasy nanao vavaka teo fa zay namarana ny evanjely teo ilay tononkirany Maria dia na dia tsinitsinina ary izy fa natsika n'Andriamanitra ary nasandratra Andriamanitra. Engany eto izany ny tenatsika fety ary mampimonareo ny fidy ny masony Maria sy ilay tsangam-bato fotsiny nataonareo teo fa nasinareo sary masony Maria ambony dia aterovantsika hoe tireritsika fa miaraka masony Maria ary masony Maria mivavaka ao atsika ary mangataka amin'ny Jesoa izy mangataka amin'Andriamanitra ray mangataka amin'Andriamanitra tirika masina ho antsika ka tireritsika amin'ny famakivakiana ny lalana izay izorantsika amin'ny afatra izay entitsika amin'ny fitiliana voamafaly izay asain'Andriamanitra ataotsika. Dia tsika mivavaka ary zany angataka fahasavan'Andriamanitra isika mba hilotsaka amintsika ary hitsodrano ity toerana misy ny masony Maria sy sary ny masony Maria ity miaraka mitsanganantsika andesika ankalaza ny mpamonjy manaity ateraky Maria Vedena. Hivavaka tsika manao hoe ry zanaky Maria eno rezaye eno rezaye. Ianao ry mpamonjy an'izao tontolo izao miara ny rininao tsy hovoaka sepoutany noho ny asiny mpanavotana koa aroby izahay sy ho simba ny fahotany. Ry zanaky Maria eno rezaye eno rezaye. Ianao mpanavotra anay nanandatra ny masiny Maria Vergine ho dano voninanao sy ho tempony ny mpanay masina koa izahay any tempony ny voninanay voninaniny mpanainao koa. Ry zanaky Maria eno rezaye eno rezaye. Ry Jesoksoronay sitraka izory te-apoditry ny aty-fijaliana ny reninao koa endane izahay no nivavaka ataony ho faly iombona amin'ny fijalianao. Ry zanaky Maria eno rezaye eno rezaye. Ry mpanjakan'ny mpanjaka sitraka ny ampiakatra ny reninao vatana sy fanahy any an-danitra iaraka aminao koa ataovy mikatraka sy mankafy ny zavatra any ambony izahay. Ry zanaky Maria eno rezaye eno rezaye. Raisary fo isika menakavy voretona ngataka amin'ny Jesoa miaraka amin'ny masony Maria reniny dia hitalaon'Andriamanitra isika mivavaka aminy ngataka mitsodrano.
Hitantsika moa zany rehefa nesorina le lamba fotsifotsy nanarina ny tsangam-bato teo, dia rehefa mandalo eto tsika dia mahita ny soratra eto. Sary Masy Maria moa ny ambony indrindra, dia soratra ambany hoe Masy Maria ny vavao anay. Dia avy eo moa zany ny famantarana, ny fankalazana ny fahazatoana na ny ataontsika hoe logo. Misy soratra hoe fivondronana eukaristika ny tanora, ny teny tonga nofo, nofo tonga mofo, mofo zary aina. Tamin'ny taona 1970 1940 zay le 100 taona. Dia soratra eo ambany hoe Jobily fa 100 taona EFT Madagasikara. Zay zany ny soratra eto, fa rehefa mandalo eto nareo dia hitanareo zay. Manay avy aty amin'ny diocèse n'Ambatondrazaka, mampanantena anareo mpanao misimisy kokoa manaraka. Dia misaotra indrindra dia samy salama. Velabela ao potsika eny Jesoa mandrakizay. Makasitraka misaotra anjareo avy any amin'ny diocèse n'Ambatondrazaka antsika tamin'izay fifampizarana nataon'izy ireo izay. Ny fifampizarana moa dia
Anisan'ny tena fiainana atao amintsika fahafiain'irety hanovozana ihany koa ny tsaikefa avy any amin'ny diosesy namantsika ifampisarana ny andram-piainana izany ka dia mankasitraka azy ireo. Ary ho an'ireo diosesy rehetra izay mbola handalo eto dia efa mampiomana sahady mba misaintsaina sahady hoe inona izay fampisarana ataontsika eto izay. Ka dia mankasitraka antsika rehetra ary dia mirarosoa hatrany araka ny firarian-tsoa efa natao teo am-piandohana araka ny fanevantsika hoe mahita ny zavatra rehetra miavao ao amin'ny Kristy. Afo tema.